miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ny seraseratsika eto amin'ny Facebook amizao ora zay hitafatantsika eto izay hitafatafako ihany koa miaraka amin'ireo fianakaviana zay manana havana miaraka amin'ny sambo ao AW zay niala teto Mahajanga nandeha any Komoro zay atreto moa mbola tsy fantatra ny mahakasika azy hoe aiza marina io samboa am'izao fotoana izao araky ny fanazavana zay miely etsy roa moa zany samy manana ny hypothèse heveriny fa mety malaza zavatra mahakasika an'izay tsy fatodian'ny sambo zay zany any amin'ny destination zay tokony atogavany samy mametra panontaniana moa zany ny tsirairay ny rehetrarehetra aiza marina io samboa taorianany tsy fatongavany tany amin'ny toerana zay nalehany fa ny zavatra tsy karitra kosa eto dia taorianany fisavana na fanarandia na fitadiavana zay nataon'ireo fiaramanidina Mauritiana zay tonga teto Mahajanga zay nanao an'izay fitadiavana izay fantatratsika tsy rehetrarehetra fa tsy nisy ny vokatra nazo mahafapo mahakasika ny recherche zay nataondreo ka miverina fampiresaka eto tsika zany no ny zay anton'izay ny fianakaviana raha teo moa zany tsy mipetraka fa manao zay hoafany nefa araky n'izay filazana zay hoe ny tsy manana dia tsy afaka izara velively zany hoe tsy manana moyen reo zany anohizana an'izay fitadiavana izay ka eto moa zany ireo fianakaviana ireo ifampitafatafa amitsika aorina ny fanazavana zay ataoko ny fanazavana zay ataoko moa zany tsy firy fa kosa ny antsoavo zay ataoko amin'ny fitondram-panjakana indrindra moa fa adresena moa ty zavatra ty ho an'ny filoham-pirenena ary koa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta mahakasika ny fahaverezany ty sambo ity zavatra misy mahatsiaro zany zahay aty amin'ny faritra fa atao zanaky ny kalafa mba tsy lazako hoe atao ankilabao rehefa misy zavatra mahakasika ny aty amin'ny faritra moa zany ohatra ny mavesatra ny fanapahan-kevitra ary raha misy zavatra atao aty dia ohatra ny sarosarotra zay votanteraka zany mialatsiny aho raha milaza an'izay tsy hoe mamofotamandro na koa ilazana koa fa hoe io ndray fa miresaka fiaviana na resaka foko fa zavatra hita rehetrarehetra zay samy manana an'izay remarque zay raha tsy ilaza atsika ny tany ambositra tsisy resaka mazava mahakasika an'izay ary tsy nanaitra ny fitondram-panjakana indrindra koa moa zany ny resaka tazomoka tany Kongo zay nafatesana pretendrazana maro ary betsaka koa moa no mbola eo ambanin'ny fitsabona am'izao fotoana zay fampiresantsika tsy nanaitra ny fitondram-panjakana sady tsy hitatsika tany ny filoham-pirenena indrindra ireo délégation zay heverina tokony mahavita misahana an'izay asa izay ka zay no manaitra anay zany aty Mahajanga zay fantatsika fa rehefa very io samboa ngambany efa 20 andro teorina vao tonga aty ny ministre tompon'andraikitra tam'izany ka izay no mahatonga anay hoe efa maninona rehefa misy zavatra aty amin'ny faritra zany ohatra ny tsy manaitra ny fitondram-panjakana betsaka ny remarque raha ohatra ka mahakasika an'izay moa tsy de hitaraina an'izay fa juste fotsiny manaitra ny filoham-pirenena amin'ity tranga fahaverezan'ity sambo ty mba mila valiteny mazava izahay maha tompon'andraikitra ty moa zany tokony hafantatra hoe aiza no farany ezaka natao aiza io samboa tena very marina ve io samboa mbola velona satria ny ministre tompon'andraikitra efa mamerina foana hoe tsy dobo io sambo rehefa tsy dobo zany io sambo mazava ho azy quelque part no misy azy aiza exact zany misy an'io samboa dia mitady valiteny mazava zay mahakasika an'izay raha ohatra ka mifanohitra am'izay koa moa zavatra misy tokony ho azavainareo mba tsy aina ho anatin'ny honohono zany ny fiarahamonina ny vakoa malagasy satria efa fiera nasionaly mihitsy moa izy tia fa tsy hoe aty Mahajanga irery any ary efa matetika no milaza fa hoe avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny fiavian'olona zay ao anatin'iny niaraka amin'iny sambo zay nandia Komoro iny ka eto no anairako atsika tompon'andraikitra rehetrarehetra fa ohatra ny nangina tanteraka mahakasika ny fitadiavana ny sambo
eto antoerana moa zany tsy hita aminao manjery intsony ny makasika ny vaovao makasika an'izay resaka fahaverezan-sambo zay ny any amin'ny fanjakana foibe koa moa zany tsy hita koa ny fampitamba vaovao makasika an'izay fahaverezan-sambo zay ka izay no mahatonga anay hoe sadaikatra ny tsirairay sadaikatra ny tompona andraikitra indrindra fa ireo tompokavana zay manana fianakaviana akaiky manana havana zay tafiaraka amin'ny sambo iny manaitra ny tompona andraikitra ihany satria resaka aina ity efa vitatsika angambany efa nisy fanazavana nataon'ny président tao Antananarivo nomaly iny na afapo na tsy afapotsika iny ny fanazavana zay nomeny fa eto tianay todika ty koa andre matao filoha zany makasika nyty fahaveresan-sambo zay mampitebiteby iny fianakaviana ao anatin'ity olana anankiray zay mbola tsy voavaha hatreto ka manainga amin'ny fitondram-panjakana zany zahay ho tonga ty koa anamafia ny fitadiavana nio sambo eto tsy fanomezantsiny intsony fa ny fandraisana andraikitra no tadiavinay hoe mba hitanay misahirana ny fitondram-panjakana misahirana ny mpitondra makasika andreo ainy pretendrazana zay miaraka amin'iny sambo iny any eto moa zany zahay izara roa moa nisy ny antso zay nataoko teo ary isy ihany koa ny fampitam-baovao koatran'izay fa mba tsy ampisy ny raorao tsy ampisy ny fandraisana vilana makasika ny zay sambo zay dia ireo fianakaviana ireo moa zany manan-kolazaina ihany koa makasika an'izay tsara tsy ho raisina la légère zany fanazavana zay hoentindreo satria misy zavatra zay misy tsao maro zany manodidina an'ity zavatra ty ka tsara zany mba mitantara ny zavatra nisy maro natao zany ireo topokavana satria mbola nisy ny fanazavana zay tsy nisy naheno nefa dia nisy atao anatin'izay zavatra zay ka tsara zany no mba fahatsika mahafantatra an'izay hoe inona marina ny zavatra misy marina dia mba tsy mihinanam-bolony zany isika rehetrarehetra ao anatin'izay ka zay angambany no avy ety amiko aty fa manainga mamerina indray ho antsika rehetrarehetra zay tokony andraikitra tokony hitsangana hijoro makasika an'ity olana ity sotra tompoko faly miaraba panakaka ny page-ny monsieur le député ary faly sy mankasitraka ny fandraisan'ny monsieur le député anay soliteram-pianakaviana ato anatin'ny tokantranony amin'izao andro sy ora izao ny antony anantonanay anazy moa zany dia tsy inona fa ray aman-dreninay eto izy no nanaiky vonitaraina zay dia izy koa tsy nanao tana miepaka fa tonga dia nandray ny fitarainanay hoe tsy maninona fa ho raisinay dia mampalahelo omaly zay président nanaraka n'iny interview nataonao iny mikasika n'iny fanapozinana iny fa indrisy adininao izahay izay tia Majunga kanay manko tsy zany fa le sambo very iny zany ny kanay nanomboka le 19 zay président mitaintaina miasa loha nefa ny tsapanay fantatray fa tsy maty havanay ireo fa velona soma tsara any fa tsy fantatray fotsiny hoe aiza sy aiza maro ny hypothèse hita eny amin'ny Facebook tampazotra tserasera ary tena manakorotana ny sainay mihitsy izany zavatra izany koa mba manainga anao mavesatra président mba hijery manokana anay aty Majunga aty mikasika an'io sambo fa tena tady tsy hoeno izy io eto koa za dia efa misaotra indrindra ihany koa ireo fitondram-panjakana izay efa manao ny ainy tsy ho zavatra fa izany mantsy tsy hoe tsisy dikany fa misy dikany zavatra nataonareo fa ny objectif dia mbola tsy hita ny havanay ka jusqu'à fangatanay zany itohizan'io fitadiavana sy fikarohana an'ireo havanay ireo jusqu'à hita izy ireo zay zany tena hoe objectif anay amin'izao miena izahay io miena andro amanalina satria efa ny sasany aminay eto fa ohatrany fa very fa ohatrany tsisy espoir atsony amin'ny fahitana ny havanay fa zahay dia mangataka président tohizo hatrany ny fikarohana an'ireo havanay ireo mba ho hita izy ireo fa mitaintaina zay havana aty Majunga misaotra indrindra ao anatin'izay zany misy milaza monkony hoe tamin'ny fotoana zany satria niala le 16 teto zany io sambo ary raha tokony ho izy zany le 19 miditra any Comore tsoatran'izay dia misy ny teny hoe
le 20 mbola misy olona zany afaka nifandray amin'ny numéron'le olona zany araka amin'ny sambo ka tokony ho amarinitsika zay zavatra zay hoe nisy ve zay raha zay sa hoe tsaha foana satria miparitaka zany zay zavatra zay hoe inona moa mahatonga n'le sambo tsy tonga raha tsy tonga le 19 zany izy teotsika nikoropaka jiaby hoe aiza misy an'io sambo am'izao fa maninona tsy tonga nefa mbola le 20 mbola nisy olona afaka nifandray zany amin'le téléphone-n'olona anankiray tao anatin'izay ka tsaratsara zany isian'izay zavatra zay mba tsy hipetraka tsaho manomboka eto zany hoe miexiste zay zavatra zay sady tsy miexiste izy no afaka tena manazava misaotra betsaka na ny fitenenana ny fiarabany moa efa natoronamako teo aloha teo gamba efa ampy zay voalohany teniko zany dia zahay mihitsy za miresaka zao no fampiresaka tamin'ny zanako ny zoma aly 22h10 rehefa naheno ny filazana iny zay hoe very le sambo tsy hita dia niandry niaritory ary nitaitaina hoe aiza ny misy azy aiza ny misy azy tsy hita zay natao tamin'izany fotoana zany fa dia nisomany ty téléphone ty no natao miantso isaka minitra miantso isaka minitra kanjo moa nahazo zay dia izy ino vatana nifampiresaka ny vatana tamin'ny téléphone taminazy allo allo ary reo zany efa misy fampiantsony papa sy mama tsy misy olona anao maman'io zany any raha tsy nivatana vo nahazo an'io appel io za miresaka zao io dia niazakazaka zany andemakany amin'ny abida amin'ny andro alina tany moa za dia ohatrany tsy dia voaray ara-dalàna fa ny andro alina dia noty marainan'iny mbola tsy afa-po tamin'izany mbola nanatona anazy ihany président zay ne nahazo appel iny andao antsika hivory any amin'ny région any amin'ny gouverneur rehefa tonga tany amin'ny gouverneur zay mianaka zao dia tsy nampidirina za abidala mihitsy ny nandrarana ka milaza fa tsy azo idiran'olona maro ty fa mijanona anao papa doza fa ahoany mijanona anao nalaheto za tamin'izany kanefa zay moa zany nilahatra ny zareo dia tsy maintsy nanaiky za io vinanto koa zany no nalefa niditra tao rehefa niditra tao izy dia zavatra nisy tao zany araka mivolaza ny vinanto koa dia hoe tsy niacceptendry zareo zany le appel indro nefa minitra vitsy tao afarany io za moa mitsangana eo tokotany rehefa nivoaka ny fivoriana avy eo zany eo atokotany eo zay mivorivory amin'ny escalier io natsona nahazo indray ny sonné le téléphone dia nikasokasoko dia asimo kely no nilaza fa message zany amiko aloha zany ohatrany tsy marina aminaka zany le hoe téléphone misonné message tsy marina aminaka zany dia gouverneur moa tamin'izay nilaza fa hoe ameo anakay numéro io hoe alefako any Antananarivo mivalina zany tao aorinan'izay dia hoe tsy marina io appel io teo zany natohina anaka ary nampifamaly-kelana isy abidala hoe tsy marina io appel io dia ozy lehilahy lehibe za haiko ny zavatra tsy marina haiko ny zavatra marina fa nahoana moa ny amarina an'io raha ohatra ka ato Antananarivo na miaka poste anamarinana an'io zay efa nakatany Comore koa mbola tsy marina ihany koa zany teninareo zany koa satria nahoana rehefa nataonay ny localisation tamin'ny 22h10 iny tamin'io appel azonay io zany dia anelanelan'ny Somalie sy Comore zany misy an'le appel ka any amin'ny Somalie zany tokony namarinina nahazo an'io appel io fa tsy mivizy ato a Comore zay moa zany tsy afaka nanao débat loatra tamin'io satria efa somary efa samy fieny zany zay tamin'izay fotoana zay tao aorinan'izay nipetrapetraka indray zay eo amin'ny akay fipetrapetrahan'olona eo amin'ny abidala eo nandeha indray ny appel nahazo ary niaresisy le firy sabotsy le zay avy gouverneur le 21 zay 21 zany 21 io zay avy nivory avery dia namantana teo amin'ny abidala dia nandeha ny appel
rehefa nomena endry zareo io appel io dia mbola nilazainy zareo fa hoe tsy marina hainy nefa resaka mifamaly ka eto zany dia hoampahalalana ianao monsieur le député zany appel zany mba ahafahatsika manao ny analyse hoe appel normal ve zany sa zay zany Pardon, mais ça a été coupé. Tu peux me passer? resaky ankinakena Allô? Oui, ça va? Allô? Est-ce que je peux passer? Est-ce que tu peux me passer la propriétaire de ce téléphone-là? Parce que je suis sa famille, je veux lui parler. Allô? Oui, Amina. Allô? Amina, oui, allô? Allô? Le responsable. Responsable? Oui, Qui est le responsable? le téléphone. Mais vous êtes où? Oui, Johnny. Mais ce téléphone est à qui là? Raha fahazahoako ny feo teo zany tsy message mihitsiny fa tena feon'olo mifamaly igny ary mbola niezaka namaly tsara zany le olo nefa le numéro io misotranao monsieur le député toizako le fanazavako rehefa naseho tamin'ny rehetrarehetra zay nanatinatrika anay teo zavatra izany dia mifanakianana akazany ny amaroany tsy afeny teto anatrehanareo fa zay sabidala dia mifamaly mihitsy tsy vitany teo akalamanjana teo lazainy fa manilitsao zahay raha nampisehony appel io tany amporo tamin'ny atsantsa tonga iny andeha tamin'ny atsantsa andeha za nanao volontaire hoe ambelao za mba andeha tady any zanako lamatozany tiana dia asio kely nandraranaka teo zany tena natohinanaka mihitsy satria monsieur le gouverneur mihitsy miteny direct tamiko hoe anao ngamamo izy hoe monsieur le gouverneur fa hoana nilazanao anakamamo anao mena maso izy misy arambo tsy nahitamiko any zanako za efa niady tsy natory mena maso any ozy a tsy azo andehandehanana fotsiny ozy andehde fotsiny mazary fa tadiny zanako hoe olona rehetrarehetra reo nambarany asimo za mananjanaka daholo fa anao mijanona abidala moa tamin'izay miteny hoe avelao izy andeha abidala zany namety hoe hoatao solokena amin'ny papany satria ny papany zany no alefa dia misy atao papa milive zay takozany ty dia za zany saika hoe andeha koa fa za moa tsy nalefakareo dia tsy fantatry so zany zay taorina zay fa zay hoe efa samy fely tamin'y dia tsy nandeha za tsy nalefa nandeha zany zay zavatra zay zany tena anisan'ny matohinana tamitsy satria sambo atsantsa na olona zaka za zaka nefa za tsy mandeha mampiay anana zay zavatra inona ny antony teneniko tamin'ny gouverneur inona ny antony ao izy monsieur le gouverneur fa any izy izy a tsy azo andehanan'olona taitay fa ianao taitaitra loatra fa sao dia ianao indray ny anahivan'olona ary marina zany fa za taitaitra marina satria ny antony tampoko aminakay ny zavatra nisy rehefa miverina avy any ny atsantsa za moa tsy mandry andro manalina mieritrery ary za efa tsy tokony tenako tsony zany e aleo ataokan'izay le izy tonga ny APMF avy any directeur ny APMF eto sy soliteny ny atsantsa eto solitenandray aman-dreny avy any eto ihany koa solitenanay avy any zany milaza fa tsy nanao zay farany tapanay zay fa tsy nahita rano teo moa zany tsy fantatro hoe zay ngamba ny fanazavany monsieur le directeur ny APMF za ozy eto dia manadio saina anareo rehetrarehetra ary ny tsikarikako tamin'izay hoe mety zany itsy ngamba ny nasiny an'izay fitenenana tsy afeniko zany ao satria zany efa mpiteniteny matetika loatra hoe saina anareo amboary fa ny momba ny sambo dia ara-dalàna papier ara-dalàna ny ara-teknika
tamin'izay moa dia efa nandray fitenenana indray za nanontany amin'ny président directeur ny APMF hoe monsieur le directeur miara-papie tsy idirako fa maha-technicien nanakany teknika ny idirako anao milaza fa ara-dalàna ny ara-teknika ny sambo taiza zany ny janona ny AIS farany taiza ny janona ny AIS farany automatique identification système satria atsika mitady miliolio dia karazany mitady mandehandeha tany raha tsy misy an'izay point ahafahantsika miainga zay satria eo an'izay janonany farany zany atsika no mijery ny courant d'eau hoe mianatsimo sa ny anavaratra sa nakary zay vao miainga mitady fa atsika mandehandeha fotsiny ohatran'izao apitson'iny moa izy iny zavatra hafa mivady natsony ampidalana io zany zany za sy nanko dia mivady nampanatrehany ny gouverneur président ny transport directeur ny APMF chef de mission ny atsantsa niteneniny teo pabe masondren'olona reo nolazainy fa manendrikendrika anazy fa tsy tampoky tsony monsieur Romial ny zavatra ataonao fa ianao manala baraka anaka lazainao fa tsy nisy AIS io zavatra io tsy nisy gilet de sauvetage io zavatra io tsy nisy VHF io zavatra io sambo zany zay le zavatra io sambo araka ny feonandeha dia hoe lazainao fa nomeko vola gonony ny ray aman-dreny papan'ny Olivier mba tsy hiteniteny foana teo anatrehan'ny gouverneur sy reny olona nylazaiko teo hoe dia gaga za misy monsieur le président olobe anao olobe reto miatrika atsika reto aza manao fiteny ohatran'izany fa re olona rehetrarehetra miatrika atsika reo na eno indesako taty anaiky moa ny directeur ny APMF tamin'izany fa tsy miteny an'izany tsy tsisy an'izany tareozy oza iza ny olona niteny an'izany fa amiko zay olona niteny an'izany dia sarim-bary fa ty resaka tsitsy atao resaka sarim-bary soto fa efa marary anay raha marary anao zay mitorianao amiko ve monsieur le député ny zanako lamatony very any mbola atao teny ohatran'izany za tsy mety aminaka zany ka eto zany atsika milaza hoe tsy sasatra mitady fitondram-panjakana isorana manokana ho an'izay mafoy tena mitady isorana manokana fa le fiteny hoe tsy sasatra mitady ozy hoe efa sasatra atsika raha mifahitako azy satria atsika matoa efa nanafatra avion spécialiste appareil enjana manara-penitra avy any Maurice dikan'izany efa tapitra tablotsika nefa mbola mangataka atsika rehetrarehetra ihany zany zao hoe sao mba mahita hevitra hafa ndray amin'ny fomba ahitana azy ka fiheziko zany ny teny za zany eto dia mangataka aminao misy président publika mba hanokatra fanady adina fa amiko manokana maro zany ny olona tokony hoatsona ara-pidirina ankety amin'io zavatra mba tsy lazava fa tonga dia miteneny tompony sambo aloha voalohany ny APMF faharoa douanier fahatelo ny assurance fahaefatra dia tokony mba hatsonako zay ray aman-dreny hiatrika an'izany fanady adina zany tahaka an'ireny nataonao tamin'ny pozina ara-tsakafo reny fa afa-po zay nahita ny fidina ny fanady adina iny ka eto zany no hoe tsy maty reo olona reo fa velona amiko fampandrina disa zany safosafo mampandina fotsiny zany fa tsy hitako mihitsy zany no fahamarinan'izany satria tsy misy olona anakiray milaza fa hoe tia ny profo fa velona reo olona reo profo ilaiko zany dia hoe zany no ny telefônina tamin'zareo fa velona ry zareo raha ianina no nifampiresaka tamin'zareo fa velona ry zareo dia ampahalalana iray aman-dreny ka amiko zany telo farany dia ozy sao dia tsy tokony ho lany andro amin'izay intsony atsika fa tokony efa hiakatra misetra hafa ndray fanopafana ankety momba ny zavatra io satria raha ara-dalàna marina le sambo dia tokony ho hita foana zany ny point nijanonan'io
amparay manara-penitra. D'accord. Alohan'ny andraisan'ny hafa fitenenana moa zany mazava amintsika angambany ny fanazavana zay nentiny teo. Dia anjarany hafa koa zany mametraka fanontaniana koa fanazavana koa rehefa avy eo. Fa manana sosikevitra ao anatin'izay zany mampitaitsika ny fotoram-panjakana koa. Marina zay, mbola tsy tokony ho kivitsika, tena marina zay. Ary raha ohatra ka hoe ataotsika entre Kenya sy Somalie, Tanzanie moa zany no nijanonan'ny appel farany, ohatran'izay misy ve ny localisation natao? Raha ohatra ka misy an'izay zany normalement zany tokony ho jerena zany ny makasika an'izay ataotsika hoe ny firenena any Mozambique, ny any Tanzania, ny any Kenya, ny anontaniana koa satria za mahita rehefa misy tantsambo very reny na fefika avy any Somalie na avy amin'ireo toeranareo, elaela reo zay vao tonga amintsika aty. Tsy vitan'izay zany mbola tazomina koa iny tazomin'ny tompona andraikitra amintsika aty zay vao miakatra ny Antananarivo eo angambany zay vao mahafantatra ny firenena misy azy. Tsy fantatra moa zay makasika an'izay zavatra zay. Fa ny anahy moa zany ny anampiako antsika eto ny hevitra ohatran'izay. Mampitaina mpitondra fanjakana zay hoe zao ny tokony ataonareo, nefa koa tsy manakana koa ijery lalana hafa koa raha ohatra ka tokony misy azy atao. Fa za dia efa miteny aminareo, anjaranareo no manaitra ihany koa ny fotoram-panjakana koa. Manao zaho amin'ny masolombavam-bahoaka dia mila manao koa nareo. Io aina io, tsy firy io. Ary manana zo reny olona reny. Na velo reo na maty reo manana zo. Indrindra koa ny fianakaviana zay napetrany, ao ny vady aman-janany, ao ny mpiray-po aminy, ao ny ray aman-dreniny, manana zo zany. Tsy tokony avela mandehandeha ho azy zany makasika io zavatra io. Zaho aloha dia ho namanareo amin'izay alianareo rehetrarehetra azahoanareo ny rariny. Satria io tsika samitsika zao rehefa tsy mifampiaro tsika, tsy mifampitahy tsika, iza moa no hitahy tsika eto. Adiditsika rehetrarehetra zay. Amin'ny mahatompona andraikitra zany za koa mba tia zavatra mangarahara koa. Mba tiako zany mivoaka ny tena marina amin'ity zavatra ty satria betsaka ny siotsio mandeha amin'ity zavatra ty. Tsy diso ny zavatra nolazainao teo. Na ny tombony sambo, na ny PMF, na ny douane. Rehetrarehetra concerné eo anatin'ny zavatra ty dia tokony mandalo fanadihadiana. Zay ny tokony ho izy zay. Ary tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika raha ohatra ka contraire an'izay zavatra miseho. Matokisanareo, tsisy hafa-maina zany eto rehefa mamofo misy zavatra tsy mazava ao anatin'izay. Io resaka sakafo hitatsika mandeha ny ankety misy ny voasambotra, fantatra ihany ny marina amin'ny farany. Io tsy zavatra mety asitrika io. Ka ninninona zavatra mandalo amin'ity firenenantsika ty eto zany rehefa zavatra tsy mazava dia anjarantsika zany no mamoaka an'izay mazava zay. Anjarantsika zany mitaky atongavantsika amin'izay mazava zay. Satria betsaka ny zavatra nolazainao teo misy ny fanakatsakana tsy hiteny, misy ny fanakananao tsy hanara-dia hiaraka amin'ireo zay olona ikariko andreo sambo reo misy ny teny mahery zay nazonao zay zavatra zay angambany tsy fotoanany ny fotoanany zavatra ohatrany marina fa samby mafana ny olona tsirairay. Misy ny very zanaka, misy ny very ray aman-dreny ao anatin'izay. Fa kosa ny zavatra tokony atony atsika ny fitadiavana azy eo am-pilaminana ahitantsika ny rariny. Ka miditra atsika zany amin'ny olona zay andray fitenenana manaraka. Za dia efa miteny aminareo zay zavatra rehetrarehetra mila ho ampitainareo amin'ny filoham-pirenena amin'ny tompony andraikitra dia aza tsitsina fa teny aminareo. Zonareo feno rehefa tsy teny an'io nareo dia zay aza manome tsiny nareo fa ameonareo tsiny vatantenanareo. Inona moa tokony apetrapetraka anareo amin'izany? Ianareo ny tompokavana amin'ny vantana, ianareo ny tena marary moatra ny tsirairay dia tokony zay dia takionareo zay zonareo zay. Zay angambany taperitsika eto dia miditra amin'ny fianakaviana manaraka koa tsika zany mitondra fitenenana koa. Toy fanazavany papa iny satria mety tsy tonga anao taprès manko dia tamin'ny zoma teo nisy fivoriana nataonay solon-tenam-pianakaviana miaraka amin'ny fitonjam-panjakana ao anatin'ny DG ny APMF, ny préfet, ny directeur présidence, directeur ny ministère ny transport zay tao anatiny tao koa. Dia teo zany ny teny indray mpandeha satria tamin'io vao nalalako hoe misy an'izay appel sy ny tariny zay. Dia teo zany ny teny hoe misy any zavatra ohatran'izao. Dia le préfet teo koa vao nafantatra an'le hoe iny appel sy ny tariny iny satria tamin'iny fivoriana iny vao natory le izy hoe ve misy an'izao ozy izy le préfet zany. Nefa nireo fa nanao enquête taloha zany tompony sambo zany fa nanao enquête, solon-tenam-pianakaviana fa nanao enquête.
fa navitan'izany daholo zahay fa ny mahagaga zany le misy sasany mitaraina manao enquête nefa rehefa avy eo tsy henona le izy de tamin'io zoma teo io zany voataitra reo ay be misy an'izany ndray koa ozy izy reo zany amin'ny le appel sy ny tariny de zay zavatra zay zany tiako ampafantarina foana koa hoe tsy tokony hipetrapetraka zany de nanapa-kevitra koa zay satria zay koa fa nangataka hoe avelao hisy solon-tenam-pianakaviana mandeha any Somalia satria efa henonay maro miompampana le izy plus an'le localisation zay hitanay tamin'ny telefône vao may maharesy lahatra anay hoe ayay tsy havanana aloha misy solon-tenam-pianakaviana mandeha any Somalia mijery an-toerana ny zava-misy any hoe aiza marina le olona le havanay ireo zany de zay zany zavatra fa misy de zay no toyan'le resaka ny papa teo zay zavatra zay fa mbola manentana atsika rehetrarehetra zay mbola tsy natao enquête tsy nanao enquête solon-tenam-pianakaviana mba hanao enquête fa avy am'izay no ahitana ny marina amin'ity raha za zany ny zanako faralahy le niaraka amin'ny sambo any miasa amin'ny sambo zany de za zany mantany za ino miara-miasa amin'ny babany zaza io zany hoe zanakanao za fa lasa so de niaraka taminazy zany le zaza zanakanao izy tsy niaraka tamin'ny zanako satria zanakanazy commandant nandeha any Tanzania nanatitra entana araka ny tenin'io baban'ireo zany de izy za fa antanio koa zao so de mahita sambo izy natakan'izany fa zanako io fa tsy niaraka taminazy dikan'izay niaraka amin'ny sambo hafa tsy niaraka ozy izy de nantany amin'ny telefôna izy de olambarany io zanany io zany mbola anivelana izy tamin'io hoe za izy zao nahita sambo naheno vaovao fa hoe nisy zavatra mikoka sambo ozy de namonjy taritona amin'ny nosy de sambo nefa nosy zany tsy dobo ary tsisy maty ozy n'olona de za moa zany saika mbola hanontany hoe aiza ho aiza nosy io tapaka le fifandraisan'ilay satria za boka tafianaran-tsoa za miantso azy ty Mazenga izy miantso ny zanany any Tanzania ke mahero ny ina ty rivotra tany de niverenan'io zanany io tsy nandeha sambo tsony izy fa nandeha roplanina de araka nambaran'io zanany io zany fa hoe io olona nitondra n'io sambo ozy izy io ozy zany sambany nandeha ozy sambany tonga sambo ozy satria ozy zany ozy zany na lalana tsy hitany fa raha ohatra fa zatra nitondra sambo izy mahita lalana fona zay zany fanambarany ke za zany za zay teo zany saika mbo handeha hanontany ndraiky babany any an-tranony de ndraiky fa tonga eto izy de hanontanyko mivatana aminazy aiza ho aiza nosy nahitana naharesanao nahitanao an'io nijanonany sambo satria mijanona amin'ny nosy io izy satria nosy io na misy olona petraka zany na tsisy petraka zay zany ka nareo zany fa isan'ny nanao enquête koa za vo tonga tamin'ny malariva tafianarana tsara moko nareo zany mandalo an'izay zany de mba manomeny zay information zay ny tompon'andraikitra zany manamora mo satria piste koana zany zay eka za vo zany mbola hiany fampiresaka tsara amin'ny commandant io aiza ho aiza le nahitanao an'io sambo sy le nosy zay nikosteny zany zay zany tiako fanontaniana d'accord ia fa za zany mangataka amin'ny fitondram-panjakana za mba hitsangana satria olona mizaka zopirenena malagasy ny olona zay ao anatin'izy iny ka tokony mba mitsangana koa ny mpitondra fanjakana mba handray andraikitra amin'ny mahasany azy satria manana filoham-pirenena amin'ny malagasy ary manana filoham-pirenena koa ny olona zay toerana zay hivatanany io ka tokony hitsangana izy na même ministre na premier ministre mba mitsangana satria olona malagasy dia olona ao anatiny
mbola misy manakula zay na koatran'izay nareo mahazo miresaka ato tsisy olo tampenambava tsisy tampenambava tsika ato tsy ohatrany mamonjy fivoriary hoe ty any mahazo miteny ty tsy mahazo miteny mahazo miteny nareo après nio tsika manao interview miaraka amin'izay rehefa aveo mbola misy manakula zay na ve fisaorana foana anay zany hoe amin'ny leny vita rehetrarehetra satria efa misy andiany nanao foana zany amin'ny fanjakana dia efa nanao be foana koa ny tompony sambo dia fa mila hoe mba fanampiana foana koa zany satria zay ndraiky matsapa hoe zay zavatra hoe teneninay aminazy izy afaka mandray foana hoe inona koa ny tokony atao inona koa ny tokony atao isaoranay be anazy ndraiky zay dia zay zany hoe tiako hoe ampitaina fa mba mila fanampiana zany izy amin'ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra zay misaotra betsaka Sandremy zany dia mankasitraka feno any monsieur le député Naïm Majunga tsy nipetrapetrakoana fa nandinika ny problème misy anay eto amin'ny tany fiatsedimy dia manaraka zany mankasitraka feno an'ireo tena panjakana isan'ny tsokady isan'ny tonga tena namaza ny olana rehetrarehetra ny olana moa zany hatreto mbola hoe tsy nahitana vaolana fa mbola eo andala fa dia isaorana anareo isan'ny tokony dia tonga tena ary isaorana koa ny tompony sambo manao ezaka foana trany amle mitady vaolana dia ataoko hoe farany fa tena hoe mafonja indrindra dia tena mangataka mpanajana any filoham-pirenena filohanay ray aman-dreninay malagasy izay ataonay hoe tomboteny farany tombom-pakevitra farany any aminao no apetraka farany tsy misy ankoatran'izay fa aminao no vaolana amin'izao tsy fahitanay ny avinay zao tena marary zahay président marary zahay manatenanao hitsangana toy ny nataonao tany amin'ireny kany amboy amboy malaza amin'ny intoxication iny mangataka le zahay président mba midina ty mihitsy ianao midina ty fotony mijerijery tsy afaka amin'ny rehetrarehetra eny sy an'ireny hypothèse reny mba ho lasa hoe anatin'ireny hypothèse reny voalaza reny mba hoe ray anatin'ireny no tena izy ny angatana sy talaonay aminao dia ray ihany ny anambaranao hoe any avinay vinareo tonga amin'ny vatana misy fofonaina toy ny alan'ndreo teto mba hiverenandreo eto koa mankasitraka sahady amin'ny izay ho ataonao aminay sy amin'ireny avinay ireny pré-tangazana aminao saotra to ary manajanao izay alohany anoizatsika ny resadresaka moa zany a tiako no mba azahoako an'iny enregistrement iny dia mba alefatsika amin'ny tompony andraikitra zay tokony mety afaka mihaino an'iny zavatra iny fa raha zaho manokana moa zany amin'ny fahainoako azy a dia appel ny fanaovana izy iny antso ny fanaovana ary nisy ny antso a nisy ny nandray a dia samy naheno tsika teo tsisy resaka montage aloha raha ny fahitako azy a tsisy resaka montage na koa hoe messageria araka an'izay lazana satria nisy ny antso a dia nisy ny teny a dia nisy ny resaka zay ny fanaovana zay fotsiny angambany mba tadiaviko zay zavatra zay a mba tsara satria nisy ny pièce zany izy iny a zay ahafahantsika koa manamarina fa tena nisy ny appel nisy ny antso a dia tokony localiser io betsaka moa ny fanazavana zay nentiny ray aman-dreny teo a zay ahafahantsika zany a
mahita fa hoe raha nisy an'izay appareil izay marina zany teo a tokony normalement zany hita foana hoe taizany farany a nafana ny fampiantso amin'izy ireo zay moa mahakasika an'izay AIS zay ndray resahinao teo zay raha ndresaka inona moa ty VHF kosa izy a dia tokony nisy ihany zany a ny antso par satellite zany ny fanaovana rehefa sendra ny sarotra moa rehefa mandalo zany amin'ny zavatra ohatran'ireny ka reny moa zany anja amin'ny fanadihadiana no ahafantarana an'izay ary io araky ny lazaiko aminareo na dia mahay mandainga atsika zany a mahay manafy-javatra fandriamanitra zany mahita ny zavatra rehetra io tsisy zavatra mety afenina aminy tsika rehetrarehetra zao a samy mirary hoe hitareo a vatana sy aina verina amintsika ty zay no fivavahantsika sanandro sanandro zay ny fankatahntsika sanandro sanandro fa zay mahasoa atao an'Andriamanitra raha mifanohitra amin'izay ny zavatra hitantsika kasitraitsika ihany satria izy a no tompony aina izy a ny tompony toetany ty izy no mahafantatra an'izay tokony ataony a ka ankinitsika aminy zay zavatra zay fa zay zavatra ataontsika zao tsy anaratsiana nizaniza fa hitako tena hoe amin'ny fo madiotsika miresaka zao ary tena maniritsika rehetrarehetra zao a ny ahitantsika ny rariny amin'ity raharaha ity ka noho izany a za mbola mamerina foana hoe izay manana information sahia mijoro miresaka io tsika rehetrarehetra io a na zahay mitondra anareo zao rehefa tsy ilazany marina aminay nareo a voafitaka foana koa zahay io na miara-miaina tsika ilaina zany a ny fifampiresantsika ny fahasahiantsika miresaka ahafahantsika mamaha olana be lehibe ka raha amiko manokana tsy manana olana zao ary ampitaiko amin'ny tompona andraikitra ty zavatra ataontsika ty ka izay moa zany izy a mba tiako zany raha mbola misy manampy moa zany a dia ataontsika zay ho faranantsika ny androany a dia misy anaovantsika an'izay zavatra tokony hafa zay ataontsika anakipan'izay tenao zay misy député za moa zany dia tsy sasatra mamoaka ny aiavo satria rehefa nahita ny localisation iny nandehany amin'ny tsy tokony izy iny zany zahay dia nieritseritra hafa ary ny aiavo fantatra mihitsy hoe iza ilay olona étranger iny satria zay nahita étranger anankiray satria amiko zany raha hoe olona vahiny eto Madagasikara ny eto Majunga ny Inde eto Majunga hoany amin'izay tany olodina dia normalement mitondra bagage avec sac fa iny olona iny zany tsy fantatra mihitsy hoe iza le olona in'le afghan misy olona anankiray zany tao anatin'ny sambo iny ny Inde teo ary tsika jerena anatin'ny vidéo zany misy proof ao hoe io le olona hita ao anaty vidéo le iza iny olona iny satria raha rehefa nanao ny localisation iny zany zahay ka nahita anazy midivy any amin'ny toerana tsy izy dia ozy zay hoe indrindra fa za mihitsy ozy za hoe saode zay le ahiateneny manana programme anatitra ny olona io dia tratrany tsy mahay mankatany aiavo zany ary nisy fitenina voakan'ny président sambo ihany koa laza fa roa volana na mbola roa volana ozy ny sakafon'ireny olona reny teo Pardiamasona iray aman-dreny ny tatsambo rehetrarehetra izy milazan'izay ampy an'ireny olona reny eo zany dia mbola miditra ihany ny aiavo hoe fanahoana président no manao sakafo roa volana nefa andeha eto Comore inona ny antony saode efa programme ny andeha hoany amin'iny lalana iny amiko zany mitafiditra ao anatin'ny aiavo daholo tsy very reny olona reo fa nariana samy hafa ny very hafa nariana hafa tiako tenenina zany hoe saode ela mitoratorana ka navoa zavatra hafa eto zany zany dia tsy mitsitsy mihitsy ny miresaka zay aiavo rehetrarehetra fa amiko mifanaovana vivre 2 mois ao anatin'ny sambo dia milaza zavatra zany amiko fa misy programme andehanana lavitra zay zany aiavo za manokana zay fa tsy mpantsika rehetrarehetra fa raha hoe andeha eto Comore tonga eo Comore ane dia efa afaka maka vivre indray dans 3 jours 72 heures dia miveriny eto Majunga programme ny zareo reny nefa araka ny voalazany zanako
dia anao 26 anao 26 juin anao amonjy fety-pirenena eto Majunga dia nahoana ny vivre anao atao dans 2 mois pas possible zay zany anisany nahitaina ny tenako ny ainan'iny feon'iny laza hoe aza matahotra anareo fa raha sakafondreo any mandrivony vato anareo fa raha mbola 2 volana ampy ny sasany nahenao an'izany moa dia mety faty fa za nahenao an'izany ny asa loha hoe inona ny antony anaovana ny sakafondreo olona reo 2 mois za moa mbola tsy sasatra foana ny mamerina eto zay ve anisany tsy nampandianana an'le aliesy raha ohatra ka nisy mba tsy afana manaraka n'iny navira illicite dia bloqué le appareil tsy manendrikendrika za fa aliako le izy zay zany no mahatonga anaka amin'ny teny hoe tokony ho asiana fanadiadiana koa ny tompona andraikitra isa-tsopady surtout ny ao amin'ny APMF misy nytiprenena satria raha ohatra ka nandeha tsara io appareil io vo niainga aveto dia na eo anosy makamba azy hoe dia fa hita hoe eo le izy maty andao zany ny commence no mitady fa le izy tsy nalefa mihitsy raha mifahitako azy satria tsy nahitana trace mihitsy fa nahitana iny localisation iny amin'ny alalan'ny telefônina ny zanako iny telefônina no reto manara-penitra reto dia vo misy communication dia fa azo localisena le izy dia tany nahitana iny nefa indrisy moa fa zo zany nefa ratsy fa za zany mbola manaitra antsika rehetrarehetra ihany indrindra ianareo tompona andraikitra isa-tsokajy aza ny teniko ny vazavaza no raisinareo fa raha mba misy marina tokony ho raisina dia mba terizo fa zay ny aiako ary anisany manaintaina anaka tsy mampatory anaka hatramin'izao ny fanampidirana vivre 2 mois question mipetraka aminaka zany izy hoe 2 volana ny sakafona any anatin'ny sambo iny monsieur le président TVHFB fa ianareo aza miasa aloha fa reny misakafo ara-dalàna dia misy koa milaza fa hoe mbola velona ry zareo any e iza no misambojo fa milaza fa mbola velona ry zareo any amiko zany raha ohatra izy ka milaza mbola velona ry zareo any dia ome proof za miresaka ome proof za tia ny olona mifampiresaka tamiko tamy zareo tao fa iny zanako iny raha hoe afaka misy telefônina any iny tsisy androny iny zany tsy miantso anakazany tsisy androny iny tsy miantso anaka iny vo tonga any Comore dia fa papa miaingy ana Comore dia fa papa any ve izy mahita communication dia tsy antso amin'ny papa ohatrany tsy possible ary hatramin'iny le appel iny vehivavy nandray iny teny tsy fantatra iny anglisy ny fangaro français ny resan'izy iny amiko zany reny dia efa filazana zavatra hoe any amin'ny toerana tsy fantatra mihitsy ny misy amin'zareo any amin'ny toerana tsy fantatra sarotra amitsika zany milaza hoe mbola velona somatsara ry zareo matoa atsika milaza an'izany dia misy proof sarotra atsika koa milaza fa hoe voatanany ananina ry zareo sarotra milaza an'izany fa amiko zany mora amitsika dia hoe tsy hita ry zareo zay zany tena proof maripototra tsy hita ry zareo zay zany fiteko fa mialatsiny raha ohatra nanaytaitra ho any genieno azy zay voany moa ny izy ane mazava le zavatra resahinao fa tsisy zavatra maloto anatiny ao e fa tena fanazavana azo enoina ary za tsy mandiso an'izany fa fomba fiteny angambany hoe misy olona miteny izy mafy misy olo zatra miteny mafy na za koa zany anisan'izay rehefa miresaka zany zao indraindray le izy teneniko mafy zany hitako hoe manome forçage zany tonga any amin'ny iantefany le teny olona zaiko fa tsy milaza mihitsy hoe tsy manaja olona na koa hoe manambanimbany olona na tsy anatin'izay mihitsy zavatra lazainao to zany hoe purement technique zay mazava zay zavatra zay ary zay lazaiko aminareo foana aza matahotra ny ayakinareo avoaka fa raha sitrapon'ny fanjakana nareo tsy miresaka an'io zavatra io tsy manaitra an'io dia samy mangina anareo dia samy mandeha samy mitady zany nefa tsy possible zany satria resaka aina io na za ho amin'ny masolombavamboaka ana fa nisy zavatra nataoko tamin'io zavatra io zay fanlazaiko aminareo angambany amin'ny fitadiavana ny sambo tamin'ny voalohany mbola tsy nihetsika mihitsiny ny tetontoerana fa nanao zahay communication tatia nijery hoe moa ve mety misy avion afaka manaraka an'io sambo mbola dès le premier jour zany
nefa ny fanjakana tamintsika zany mbola tena natory mihitsy gouverneur foana moa zany nanao communication teo matetika rehefa niala moa izy nandeha Chine hatreto aloha zao mbola tsy nahita communication koa makasika an'io zavatra io na tena omeko tsiny koa zany tena miala tsiny be ny tanàna za tsy nahita azy nanao communication makasika azy io taorinan'io zavatra io tsara nanao ka zay zany mampametra-panontaniana raha tonga teto zany ny ministre concerné somary nalahelo foana ny tenako satria zao teto tsy namena invitation mba te hitafa ministre koa amtany azy eny anareo zavatra tsy sahinareo manontany ministre zao mahasahy manontany azy nefa blabla fotsiny ataon'ny ministre lasa izy ny APMF lasa izy nefa za mitovy aminareo koa hoe inona no misy marina en février zany io sambo normalement zany tsy tokony misy olo hafa be le tokony fanahazo interdiction de sortie de territoire zany ireo responsable misy amitsika eto so de andeha hitsoka raha pitso ary ilaitsika mangarahara amin'io na ny au niveau ny APMF zany na ny tompony sambo na ny douane ao anatin'izany tsisy hafa be la eo tsy fantako nareo naovanao resolution am'izany fa tsisy lalana ty makasika an'izany zay gnanaka de efa lazaiko aminareo hoe aza manaika fa aina io zany tsy misy place ividanantsika aina zany lainahary any tompony aina zay masarotra an'io resaka raha latsaka io nareo aza manome tsiny mihitsiny ny fianakaviana zay nitokony atao Antananarivo tsy nanaiky ny tao Antananarivo tsy nanaiky hatramin'ny farany tsy filoham-pirenena nandeha ny tantara nomaly nanazava nitondra fanazavana tereny zava-misy marina satria le fianakaviana tsisy nanaiky ahoana moa zanaky ne matimato azy ohatran'io de samiala io ary singa ty singa ry singa io ela tsy le ty mivoaka zavatra hafa nytantaraindreo nomaly za moa zany tsy te hiteny tsony makasika an'iny satria lasa mamoa fotamandry fa za tsy resy lahatra amin'ny fanazavana zay nentinao nomaly ray volana ve nareo firy andro niverenany analyse avy any Europe avy any France moa tena marimarina kokoa de nomaly zany mitondra fanazavana hoe singa io nge inona moa ty ina anaran'le fleur daturasy beladone ya io singa io tsy haiko ino anarany singa io fa izy nanazavan'izay zany hoe tsy nanaiky zavatra tiako lazaina fotsiny hoe tsy nanaiky hatramin'ny farany ny tompokavana na ny reny niteraka na ny vady na ny zanany na zazakely ara nitondra pankarta tamin'ireny zavatra reny tsy nanaiky hoe ny havanay tsy avelanay ho matimaty fahatany iafarany ny joro ny filoham-pirenena satria mafana de mafana ny toedra raha igny ka tsika tia aty amin'ny sisiny aty amin'ny province zay fa zatra zany rehefa misy zavatra moramoraina foana jereo nareo ne nikan'olona maty ao ikongo raha ny rapport nazo tsika efa maherin'ny 300 ny maty amanarivony maherin'ny 3 arivo mba tsy lazako 5 arivo ny olona voan'ny tazomoka nefa na filoham-pirenena tsy nidina tany na ny premier ministre tsy niditra tany fa tafara taty vo nisy tompona ndraikitra tonga tany de mbola manesy koa mitondra inona ty CVO entina malahelo ny tena mahita an'ireny satria ainy pretan-drazana io rehefa misy ny zavatra manjoantsika rehefa tsy voavahy atao Madagasikara alefaso ivela Madagasikara fa volam-bahoaka io tsy manana problème am'izany zay olona naratroratran'io raha nalefa ivela Madagasikara izy moa no ny médecine filoham-pirenenantsika mivezivezy andafy reo mpiasa mpanjakana ambony mivezivezy andafy amin'ny volam-panjakana mety fa rehefa volam-bahoaka izy zany rehefa vahoaka zany marary ve de jere-potsiny ohatran'izao zay koa mahatonga antsika miteny eto hoe ampiasao ny volam-bahoaka mitady an'ireo olona reo mandra-pahitana hoe ty io izy na tena tsy hitantsika marina ny reo havatsika zay niala teto Madagasikara tsy problème zany raha volam-bahoaka no ampiasaina hitadiavana azy reo inona ny olana zay mafanjakana fanjakana zay ka tsika eto zany miaraka mampiaka-peo manaitra ny fotoram-panjakana hijery an'io vahaolana makasika an'io resaka sambo tsy hita io tsy janona koa tsika manomboka androany mivoana reo mitondrana reo pancarte mandeha eny amin'ny bureau-ny APMF bureau-ny douane bureau-ny préfecture bureau-ny gouverneur nareo fa avy amiko ato izy eo amin'ny maire koa tsisy milefa eto avoinareo ny marina fa tsy mampandroso antsika io toe-tsaina ohatran'io rehefa misy zavatra zany maimaimevanina fotsiny
mino marimarina nareo fa rehefa tsy taitra atsika zao tsy taitra koa reo fa ela nandehanandregny avion mauriciana regny ela tsisy nitoy koa ny mpanao publication fa tsy namoaka koa nefa tsika tsy mety kivy ary zay zany tena toe-tsaina ilaina zay tsy mety kivy ary tsy manaiky resy koa rehefa misy zavatra atao ka marana atsika azy angambany sao dia misy remarque farany nareo dia ajanontsika angambany ny resadresaka zay fanaovantsika eto oui ray aman-dreny mbola misy manakilazay anampiko an'le telinao teo hoe tsisy afabela eto tsisy tokony hialy eto de lo samby eto izy io monsieur le député efa ela no taty amiko ary raha nanatina amin'ray aman-dreny izay mifanena tamiko za nanao an'ity taratasy ty de misy zay indray no tsy mitovy hevitra tsy mitovy hevitra tena janonako ny taratasy fa tsy taratasy ty zany de raha taratasy fitarainana ho an'andreo procureur général eto Manjaka mba hitazomana zay olona concerné amin'ity zavatra ty tsy hiala eto toerana indrindra fa ny tompony sambo zay zany izy rehefa nanatona an'le ray aman-dreny namako za de milazo ajanona aloha io ianao taitaitra zay foana moa nefa mahazo anaka zany ary zay natonga anaka tsy namonjy fivolona tantsoa raha natsikaritra anareo hatramy famalina isy abidala de fa tsy nandeha tantsoa za satria niazy zany rehefa atao io tsy maintsy avoaka tsy maintsy avoakako zay no natonga anaka tsy nandeha tantsoa satria sao dianako tanjavatra ozy mivady aman-janako ianao fa taitaitra navady aman-janako ary miteny anakay rehefa nato eto ajanony taratasinao io tsy nefa voasoratra ko fa ela be tao ny ahiahy tsy havanana azonareo ambarako anareo ny ahiahy tsy havanana eto tsika mitovy daholo samy ambanin'ny lalàna fa io amintsika Madagasikara eto amizao fa misy olona zany ambonin'ny lalàna ka zay zavatra zay lazaiko aminareo za tsy resaka politika no resahiko eto manana zo nareo mametraka an'io amin'ny fitsarana manana zo feno ohatra ny hitatsika amikany io resaka Ambohimalaza io fa maninona ny fianakavian'ny maty no nitambatra nametraka fitoriana ho an'ny reniny io zaza io sy ho an'ny zaza tompony anniversaire nametraka fitoriana ireo tompokavana tsisy bedy zany za koa mba mitovy aminareo koa ary za fa miteny raha mbola misy olona mandrahona anareo teneninareo amiko zao zao anao mitantara hoe misy olona nandrahona anao tsy afaka niteny anao nefa rehefa jerenao tsisy andraikitra na mifanjakana io olona io za tsy mahita hoe manana sambo io olona io zay nilazainao anarana teo fa de navita niteny anao ary nazao gaga miaraka amin'ny vory miaraka amin'ny autorité reo nefa ny solombavambaoaka eto tsy voantro de olona zay za moa tsy teny zavatra maro makasika an'izay zavatra zay fa nisy teny nataon'ny ministre transport ndray andro ny teny hoe tsy haiko zay matadidy azy tamin'ny resaka fametrahana samboady tamin'izay tany amin'ny Majunga 2 hoe misy bandy kely zay mercenaire zay agny nambarany ministre transport tsisy andraikitra zay amin'ny antokotsikato de mbola mamerina an'izay koa zany zao aza mety intimidena nareo ary raha misy manao an'izay nampiasa mpanjakana miverena ty nareo fa haitsika ny mametraka azy amin'ny place tokony sahaza azy nizaniza hoe ao nizaniza io na ny tale eto na ny fitsarana na ny mpitandro filaminana na ny tompony sambo na ny ministre concerné anatin'ny zavatra eo fa misy toerana mety ametrahana andreo tsy ekena zany amin'ny fotoana sarotra atsika zao ny fijoroana ilaitsika izy daholo ny tompony andraikitra tokony mitsangana nareo tsy tongatonga ho azy zao raha ohatra ny voahaja ny fenitra rehetrarehetra manodidina ny fialan sambo teto tsy voahaja io ary zay anao niteny hoe APMF tafiditra anatiny tsy afa miala ny APMF na ivadika vy havanana ny APMF ny douane tsy afaka miala na ny tompony sambo koa tsy afaka miala zay ny fandehan'izay ka io tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahana mitaky an'io tsika zao miandry manao antsoavy tsika amin'ny fitoram-panjakana ny filoham-pirenena tena maromarina kokoa miandry tsika rehefa tsy misy io zany miditra amin'ny etapy hafa nareo eo manara-maso anareo koa amin'izay zavatra zay raha misy menaso izao aza misarasala mihitsy nareo tenenonareo
izy moa no afaka menacénareo amin'io hoe ajanono io zavatra aza toy zany io zavatra mitovy amin'ny Antananarivo foana ny Antananarivo moa zavatra mandalo tsy nety nivoaka no inona moa ty empoisonnement zay inona moa ty ny poison zay inona moa ty nafaty andreo olona reo tsy nety voatsara ny tompony fety io ahoana moa zao no manasa anareo agnatin'ny fety anankiray rehefa betsaka n'olo maty dia za zany tsy atao ankety fa olona hafa no samborinareo io tsy avy amin'le hoe fitenenana hoe ny ganagana no milalao rano ka ny akoho no samborinao zay nge le zavatra misy nefa fatatsika tsara fa ny akoho tsy milalao rano fa ny ganagana no milalao rano ka ohatran'izay koa io ny tompopety ve tsy ataonao ankety ndraiky fa n'olo hafa no samborinao amin'io magaga zany rehefa zaho no nandeha nanao nampiantso anareo eto zany mahay zavatra nampinaniko anareo zaho tsy maintsy fantako hoe iza ny traiteur rehetrarehetra zay niantoka anty-sakafo ty fantatra io fa bon iny tsy diratsika moa zany fa ny antsika eto no olona zay neto aza mety mihitsy mangingina nanomboky nandehanany sampy Mauritiana dia samy miala ataovinareo ny antsoavo ataovinareo ny pankarta zaho dia mandrisika anareo zany zonareo feno zany ampalalonareo ny préfet zay anao an'izao tsy miandry azy rehefa tsy anaiky izy dia ndesonareo amin'ny bureau-ny gouverneur eto aizany avanay dia mandraindraikitra foanareo ny afarandreo fa raha nareo angina nareo araba tsara tsy mampiampy asalohandreo nefa tsika rehetrarehetra dia samy tsy matory mieritreritra an'izay hoe aiza marina izy io fampiantso antso firy azoko avy any avaratra misy miantso avy any andafy misy miantso avy eto misy antso zao tsika miresaka zao ka zay angambany tsy ampiatsika zay lava zay ny foy rehefa avy eo zany tsika ijery koa ina zavatra tokony anoizantsika an'izay fifampiresantsika eto zay ka sotra nareo zay nanaraka rehetrarehetra isorako ihany koa mbola maro zany ny malagasy tia tanindrazana fa irany mahafantatra zany moa zavatra misy amintsika eto dia mbola mamerina foana atsika fotoanany zao fotoanany fifoazana zao tonga avasaina ny malagasy jereo no avitsika jereo no avy ny taranaka mamparatsika reo fa tokony miaraka atsika manomboka zao fa aza misaratsaraka ny mahasoa antsika rehetrarehetra no katsaitsika fa tsy mahasoa ny olombitsy sotra tompoko makatsitaka anareo rehetrarehetra zay tonga teto nandroany nanao ty resaresaka zay nataontsika ty engania mba hisy valiny zany ny fitarainana zay nataonareo teo sotra tompoko